Tsika nangana firenena. Saina zandet candidat reto ary isorana anareo. Isorana ny tanora maro be manatrika eto fa hiado anareo le reto zay. Tena hiado anareo satria mila firenena vanina rapitso fa tsy firenena toy izao intsony. Zay manana olona orinany ihany ny tompo fahefana fa matahotra nareo. Ka matoa nareo manotrina anay, manohana anay, ary miaraka aminay. Dika zany aty amintsika fahefana fa matahotra. Zao tolona ataonay izao ne, dia tolona tena iraisantsika menakavy fa tsy hoe anay rery na anay toko politika na anay individuel mazava aminareo. Ka tena mahafaly anay dia fifansaikiny misy eo amintsika. Raha misy any ambadibady any mameraka fanontaniana dia anontania fa lehilahy lehibe izy hoe tsy mila fasana raha izay dia tsy anjarantsika ihany tsy mila mpangalatra somonesa no miemo dia tsy mety amintsika hoe miemo dalana zany mamondroso politika. Tsy mitaraitalamebaka isika fa ny fifansaitsika ny tena zava-dehibe ka miantso anareo vaoaka malagasy raha manontolo izay mandeha Madagasikara fa tena irahina. Ka raha misy any ambadibady any milaza hoe solo tena iraika amby folo na folo aza mieritreritra zany zay mbola mirahina be daholo. Mazava be. Sy manana information anareo any, anareo ampifaritany izy voapitaky n'olona fotsiny. Izy ihany ny zava-dehibenareo amin'ny politique, ny valy politique. Ampatahorantsika fotsiny zay miravafa tsy ravintsika anivam-bola. Miresaka mpilaminana isika tsy misy korotana ao anaty amin'ny firaisankina tanteraky. Araka izao hitanareo zao dia ny candidat rehetra dia ao anatin'ny firaisankina ary mijanona eto miaraka amin'ny vahoaka. Hiampita tafika mahavita azy, mbola reo ny candidat anareo. Rehefa miteny aminareo aho hoe 16 novembre ianao kosa amaly hoe tsy feno ny fepetra. Eo 16 novembre